Faly miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy indray. Tafahoana amin'ny alalan'izao onjam-peo sy fahitalavitra izay anaranao izao tenin'Andriamanitra izao, satria dia hiteny aminao indray Andriamanitra amin'ity andro an'ity ny amin'ny zava-dehibe ny maha-zava-dehibe ny fanasitranana izay ataon'Andriamanitra. Andriamanitra dia Andriamanitra mpanasitrana izy, ary eo alohan'izany indrindra no antony hitoriana izao tenin'Andriamanitra izao mba tsy horenanao any amin'ny zavatra hafa, fa mba tena hanorenanao ny fonao amin'Andriamanitra, satria izy no mpanasitrana. Ka hitory tenin'Andriamanitra fohifohy aminao ihany ny amin'ity atao hoe fanasitranana nataon'Andriamanitra ity, izany hoe ny fanasitranana sy ny fomba handraisanao azy. Ka noho izany mialohan'izany anefa dia tsara ihany raha mivavaka, manankina-bavaka izany tenin'Andriamanitra izany, ary mino aho fa ho sitrana ianao amin'ity androany ity raha toa ka tena mihaino tsara izao tenin'Andriamanitra izao ianao, ary nomboka hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Andriamanitra midera sy misaotra anao amin'ny fanomenao an'ity fotoana androany ity, izay ahafahana mitory sy manambara ny tenao eto amin'ity onjam-peo ity. Mankasitraka anao Jesosy io fa ianao dia Andriamanitra mpanasitrana, Andriamanitra eny mpamaha olana ary mpanasitrana, mpanao fahagagana ianao. Dia raiko ny anaranao Jesosy io fa miasa ianao ary tsy misy mahasakana. Porifohy amin'ity androany ity fa velona ianao, miasa ianao ary tsy miova ianao. Aokany ianao hiasa mahery sahady any am-pon'ny olona tsirairay avy, hanetsika azy sahady ary hanome azy fanasitranana ianao Jesosy io, amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Misaotra Tompo. Amen. Hamaky andinin-tsoratra masina isika, izay hita ato amin'ny Marika 7:17-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay dia niantso ny raindra zazalahy nanao hoe, mino aho, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko. Eto dia misy tenin'Andriamanitra izay milaza, Jesosy no niteny an'ity teny ity hoe, hainao ve hoy Jesosy fa ny zavatra rehetra dia hainy mino. Inona moa zava-nisy teto amin'ity tantara ity? Nisy lehilahy anankiray teto nampahorian'ny demônia, nofatorany devoly, ary ity zazalahy ity dia tena nampahorian'ny devoly tao anatin'izany aretina nahazo azy izany. Ary rehefa mihetsika io aretina io dia atsikasin'ny devoly any anaty afo toy izany io lehilahy io. Ary dia mijaly, mahatsiaro mijaly izy, na dia ny ray aman-dreny aza dia mijaly, satria nampahorian'ny devoly ny zanany lahy. Ary dia nitady vahaolana ito raim-pianakaviana ito, nanantona ny mpianatry Jesosy izy indray andro, nanantona ry Petera, ry Jaona, nanantona ny mpianatra, dia nomeny amin'ny mpianatra ilay zanany mba eritreretiny hoe hositranin'ny mpianatra, kanjo tsy sitrana izy. Ity lehilahy ity tamin'izany fotoana izany dia mbola tsy nanana finoana tsara tao anatiny hoe Jesosy anie ka mahay manasitrana ny aretina rehetra. Ny asan'ny devoly anie dia hainy Jesosy atao mamoaka ireny, fa dia hoy izy fotsiny hoe alefa any amin'ny mpianatra any fotsiny aloha ty. Tao aorianan'izany anefa dia nisy ady hevitra be. Mety misy olona angamba nataony teny hoe tsy marina kay le zavatra rahanareo any, tsy mahay manasitrana kay nareo kay izao. Kanefa le finoana mihitsiny tsy ao. Ary dia rehefa tonga Jesosy dia gaga Jesosy nandre an'ilay ady hevitra be fa misy inona ato?
dia mitsangana ny lehilahy anankiray avy tao amin'ny vahoaka maro, nanantona an' Jesosy faingana ralehilahy. Tsy zany tompoko fa nisy zavatra ohatran'izao, zanako marary ampahorian'ny devoly, ary dia nentiko teo amin'ny mpianatra ao izy hoy izy, fa tsy afan'le devoly, tsy afan'le aretina. Dia izao hoentiko eto aminao sao dia mba afaka ao. Dia hoy Jesosy hoe fa ahoana mandram-pahaviana moa no ahafahako mitoetra eto aminareo? Hafiriana zay no nahazoany an'io aretina io Jesosy. Dia namaly ralehilahy hoe hatramin'ny fony fahazazany, zany hoe efa taizana aretina hatramin'ny fahazazany zany ty lehilahy anankiray ty. Mety misy fianakavianao ngambany na ianao mihitsy aza zao mandre zao onjam-peo zao, marary ianao, angamba mety aretina efa nahazo anao hatramin'ny fahazazana, fa na dia aretina mahazo anao hatramin'ny andron'ny fahazazanao aza dia mbola mahay manasitrana anao Jesosy. Tsisy olona niala maina zany tonga teo amin'i Jesosy fa nandray zavatra daholo vao niala teo. Ty lehilahy anankiray ty dia nitenenan'i Jesosy hoe hainao ve ho Jesosy, zavatra rehetra anie ka hainy mino e. Dia namaly ralehilahy hoe eny tompoko, mino aho, mandrafo amiko Jesosy io, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Tena nitady vonjy tamin'i Jesosy ty lehilahy anankiray ty. Namindra fo taminy Jesosy tamin'izany fotoana izany, ary dia nandroaka ny asan'ny devoly tao anatin'ny zanany izay nampahory azy hatramin'ny fahazazany. Tsarovy fa ny asan'ny devoly dia tsy afaky ny dokotera izany, tsy afaky ny karazam-panafody izany, fa zao ny anaran'i Jesosy dia mahafaka ny asan'ny devoly. Satria ny fanamasin'Andriamanitra irery ihany izay tao amin'i Jesosy Kristy afaka mandresy ny asan'ny devoly, afaka manapatapaka ny hery fatorany devoly. Ka na inona aretinao, na inona fampahoriana misy eo amin'ny fiainanao, ka mandre an'izao onjam-peo zao ianao, mandre an'ity tenin'Andriamanitra ity ianao, dia izao zavatra takian'i Jesosy aminao, ianao manam-pinoana azy. Jesosy raha nisy jambalolahy izay nanantona azy, niantsoantso hoe tompoko, zanaky Davida aho, mandrafo anay. Dia nanontany azy Jesosy, fa inona no tianareo ataoko aminareo? Ny ampahiratana ny masonay hoy izy. Fa talohany nampahiratany Jesosy ny mason'izy ireo dia nametra-panontaniana taminazy ireo Jesosy hoe mino va ianareo fa mahay manao izany aho? Ary ianao izay marary ankehitriny, ametrahan'ny tompo fanontaniana ihany koa ianao hoe mino ve ianao marary io? Ianao izay misy aretina mety ho tsy sitram-panafody mihitsy aza, angamba mety voan'ny kansera ianao, mety voan'ny fibrone angamba ianao, mety voan'ny aretina any anatin'ny valanao any ianao, any amin'ny tenanao any dia misy marary any. Fa hoy Jesosy amin'ity androany ty hoe mino ve ianao fa mahay manao izany aho? Andriamanitra dia mahita ny finoan'ny olona tsirairay avy. Fantatr'Andriamanitra tsara hoe ty olona anankiray ty dia tena mino marina fa mahay manasitra anazy aho. Izany finoana zany dia finoana takian'Andriamanitra izany tsy misalasala, tsy miady hevitra eo alohan'ny tenin'Andriamanitra, tsy mihanahana akory. Fa raha mihanahana ny finoanao dia tahaka ny alon-drano atopatopan'ny ranomasina, tsy mahavita na inona izany finoana izany. Fa ny finoana takian'Andriamanitra dia finoana marina, finoana tena mitoetra miaraka amin'ny fanapahan-kevitrao handray an'i Jesosy. Dia kapoka tamin'i Jesosy dia mahay manasitrana ny aretina rehetra. Na inona karazana aretina izay mety mianjady, mety misy eo amin'ny fiainanao, dia tsarovy fa dia kapoka tamin'ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana ny aretina rehetra. Ka na aiza eo amin'ny tenanao misy aretina dia tsarovy fa mahay manasitrana anao Jesosy. Ny olona rehetra ao amin'ny baiboly dia raha nanantona Jesosy
ka nanana finoana de zao nositrahany avokoa ireny olona nanam-pinoana ireny. Tamin'ny andro tety ambony tany Jesosy Kristy de tena nino azy ny olona tamin'izany fotoana izany. Tena fanta-daza fa mpanasitrana Jesosy. Angamba ianao mieritreritra hoe efa lasa izany, efa tamin'ny andro taloha izany, efa 2000 taona mahery lasa zay. Kanefa zao ny tenin'Andriamanitra, Jesosy Kristy Tompo tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Noho izany finoana zay anananao koa tokony tsy ova, tokony tsy miova amin'ny finoantsika zanak'olombelona. Fa tsy hoe raha lasa ny an-danitra Jesosy Kristy de tsy havita zay nataony tety ambony tany intsony. Tsia, mahavita ny zavatra rehetra izy, ary ny zavatra rehetra anie de hainy mino e. Ka raha mino a Jesosy ianao de mahay zavatra rehetra ihany koa ianao. Ka noho izany amin'izao fotoana izao de te hampahery anao fa misy fanantenana ho anao am' Jesosy. Misy fanasitranana voahomanao anao am'ty androany ty. Misy vahaolana mahagaga omen'Andriamanitra anao am'ty androany ty. Misy fitahiana omen'Andriamanitra anao am'ty androany ty. Raha trotra ianao ka mandray ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo trotra, mino, tsy mihanahana akory ianao, ho sitran'Andriamanitra ianao. Mametoky anao zato isan-jato aho. Andriamanitra marina amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tena tazomintsika amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mivadika io Andriamanitra io. Tena raha tena ifikiranao marina io Andriamanitra io tsy mivadika io. Iza moa ny olona narary tonga teo aminy tsy nositrany, na de zay efa tsy nisy fanantenana intsony aza, maty aza natsangany. Olona efa maty, efa tany am-pasana aza, mbola natsangany any. Zany de midika fa mahery indrindra Jesosy, mahay zavatra tsy vita ny herin'olombelona, tsy takatry ny saintsika olombelona. Mandroso zao ny teknôlôjia, ary mandroso zao ny fikarohana ataon'ny manam-pahaizana. Mitady fomba maro ny olona mba tena hananany olona fanafody amin'ny resaka aretina maro, ifehezana ny aretina rehetra. Saingy zao ao am' Jesosy de maimaim-poana, azo antoka, eo no eo ary tsy miova Jesosy. Fa takio zany, angatao ny diakapokany teo am' Jesosy. Nanaiky anie Jesosy no kapohany, ary noho ny amiko, noho ny aretiko sy noho ny aretinao de nanaiky no kapohana izy. Tahaka vavasa mihitsy ny tenany, ohatran'ireny tany asaina ireny. Tsy tiako kolikojerena intsony Jesosy io, mba hanaovana inona moa ny antony zany? Mba hanasitranana anao anie. Mety tsy hita masonao tokoa izany, fa raiso amin'ny finoana. Satria raha mino ianao sambatra zay mino anie nefa tsy mahita e. Jesosy tsy hita masonao, fa mino fotsiny ianao de ho azonao zay takianao aminy. Ka noho izany tenin'Andriamanitra fohy izy trotra ihany no ambara aminao am'ty androany ty. Hanananao finoana, ahatonga anao hanam-pinoana lehibe an'Andriamanitra. Manana finoana an'Andriamanitra ianao, aza misalasala ianao, fa raha tsy amin'ny finoana tsy misy na inona na inona azo atao, azahoana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mahazo sitraka mihitsy ianao anatrehan'Andriamanitra raha mbola mifahaizanao, raha mbola ny fieritreretanao hoe ty aretiko ty anie ka zao e, ka zao anie ty e, de tsy ho sitrany ianao. Fa izao raha manam-pinoana ianao de izao minofa hiasa eo amin'ny fiainanao ihany koa Andriamanitra. Mivavaha ianao any anatinao any, mangatany herin'Andriamanitra ianao, hanasitrana anao am'ty androany ty, hanasitrana anao anie Jesosy. Tena hiasa mahery eo amin'ny fiainanao mihitsy Andriamanitra. Ho gaga ianao ary de hijoro vavolombelona ianao hoe tena marina le tenin'Andriamanitra fa tsy miova Jesosy. Hay finoko fotsiny kay takiny de miasa izy. Fa raha mivavaka ampiana finoana ianao de mira Andriamanitra miasa zay. Ka izay ny tenin'Andriamanitra zay toriana aminao am'ty androany ty manana finoana an'Andriamanitra ianao. Mivavaha mihitsy tahaka an'ity lehilahy anankiray ty zay niteny tamin'i Jesosy hoe Tompo mino aho, vonjeo aho afaka amin'ny tsy finoko. Jesosy de mamonjy anao ho afaka amin'ny tsy finoanao. Raha tena mibebaka ianao, hibebao ary amin'ny tsy finoanao ankehitriny. Izay andro lasa tsy nononao an'Andriamanitra izay,
raha tomoy ianao ka mbola sambany ianao fomba nandrehan'izao tenin'Andriamanitra izao, de izao raiso izany tenin'Andriamanitra izany, de mino fotsiny ianao fa hanasitrana anao Jesosy. Misaotra an'Andriamanitra aho afaka nanambara sy nitolotra ny tenin'Andriamanitra izany taminao. Ho tahian'Andriamanitra anie ianao izay mino, satria izay mino ny tenin'Andriamanitra de ho tanterahina aminao araka ny finoanao zay zavatra rehetra irianao sy angatanao. Ka noho izany mino aho fa ianao izay mandre izany onjam-peo izany de efa nikasika anao sahady ny herin'Andriamanitra, efa nanasitrana anao sahady Jesosy, efa nanova anao sahady izy, ary efa miasa sahady eo amin'ny fiainanao, manamboatra izay tsy ampy sy banga rehetra any amin'ny natinao any izy, ary efa mihetsika sahady izy, efa hitany sahady ny finoanao io, efa fantany sahady fa vao nandeha ny tenin'Andriamanitra de efa nanaiky ianao, ary efa nino ianao fa ho sitrana ianao, manana finoana ianao. Zay ny tenin'Andriamanitra ka de minoa an'Andriamanitra hivavaka isika ho fean'izany tenin'Andriamanitra izany. Ry Andriamanitra nitery sy misaotra anao afaka nanambara sy nampita izany teninao izany mba ahafahan'ny olona tsirairay avy izay mino anao mandray fanasitranana amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Porofoy aminy Andriamanitra fa mbola tsy miova ny herinao, diakapoka taminao de mbola ampy hanasitrana azy ny diakapoka taminao. Aoka tena hifantoka ao amin'ny fanasitranana nataon'Andriamanitra ny fon'ny olona tsirairay avy, ny sain'ny olona tsirairay avy, ary aoka tena ho tonga ao anatin'ny fon'ny olona ny finoana an'Andriamanitra mba tsy hiovaova izy. Eny Andriamanitra, mino aho fa hanasitrana azy ianao, ary hanafaka ny asan'ny devoly izay mamatotra ny olona tsirairay avy ihany koa ianao. Misaotra Jesosy eo. Amen. De manao veloma mahafinaritra tompoko. Tahian Jesosy tompoko.